atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoantsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Miravoa ianareo mitadiny tompo, ka trahony tompo dia ahery ianareo. Tadiavo lalandava ny ahitany tavany. Ankafaliana lehibe tokoa no iarabangatsika jiaby mpanaraka tsy tapaka ny radio Fagniry, radio mampiray mampiombogno atsika olo araiky ato amin'ny diocèse. Arabaigny ihany koa anao atsika matratra izao alahady fahatelopolo tsotra mandavantaogno amin'ny taogno be ho fandalignam-ponoagna ete. Ny eglizy magnamelo hevitra atsika amin'ity andraniany ty no hoe mpagnelangelagna sy mpagnasitragna mahay miantra i Jesosy Kristy. Ireo tenin'Andriamanitra arosony eglizy amintsika niany mamakafaka sy mampianatra atsika ary magnazava amintsika ny fahaizan'i Jesosy miantra sy mampahalalagna ary mpagnasitragna azy eo amin'ny fiainagnantsika kristiany. Ndo arantsika ny fampianarana sy ny toroteny ataony ray aman-drenitsika Monseigneur Benjamin Marc Ramarson amin'ity alahady tsotra fahatelopolo ty. Ke aza misaraka amin'ny radio Fagniry fa ny radio Fagniry mitady ny mahasoa ny meva ho antsika mianakavy. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, bokin'i Jeremia mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo, miobia ankafaliana ny amin'ny Jakoba, manaova firavoravoana. Noho ny amin'ilay lohan'ny firenena, ataovy reny feonareo. Mihira hira fiderana, ka lazao hoe, ry Tompo, vonjeo ny olonao, dia ny sisa amin'ny Israely. Indro aho mamerina azy, avy any amin'ny tany avaratra, manangona azy, avy any amin'ny farany tandy, eo amin'izy ireo ny jamba sy ny mandringy, ny manana anaka sy ny efa miety jaza. Anao dia be izy ireo no iverina aty.
iverina amin-dranomasina izy, ary eo amin'ny fifoniny no itondrako azy miverina. Eny amin'ny rano velona no itarihako azy. Amin'ny lalana makintampona tsy tafitohina azy, satria efa ray ho an'ny Israely aho, ary lay matoako i Efraima. Izany ahy ny tenin'ny Tompo. Isaorina ne Andriamanitra. Samba teza mitumani Ma'alanala yelu Samba teza mitumani Ma'alanala yelu Rana pudini babuna kausioni situpu Mubatsatani uluna lasalu Bizaye Tula kini okizaneri tamiza Tini atuni rasikaru teu ambabana Napurisi jareza na taunira pirenena Pambalali nindati na taunitu wazireu Enilali na wati na taunitu amina Kadefari tuku arabuna mua ranyana Ampudire tumpuni namana Ulababu Eturanu mayeri mamakie Vitireni Mapinu senda tumanisi ranu masu Ulizinza wanatini laparina aurina Ramandu sunu senda kabelute tutumani Ropa mapimi vokanande mani pinivua Liberina kusake agire belukira Pamilanzani bukatala samudi anyatalu Eni sarani nindani raini tu ndambaudi Sinizana kitungani tarida lananaye Seorang natura kizani juu nifana Asambara ni uris ni makayeri ni malayalu Samba teze mitumani Ma'alanala yelu Samba teze mitumani Ma'alanala yelu Vaky teny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina Hebreo. Ry kristianina havana, rehefa mety ho mpitsorombe ka alaina amin'ny olona dia tendrena ho solon'ny olona amin'ny fifampirarahana amin'Andriamanitra mba hanolotra fanatitra sy sorona noho ny ota sady mahay miantra ny tsy mahalala sy ny mania izy satria nanoteny azy mba voan'ny fahalemena ihany koa ka noho izany fahalemena izany tsy maintsy manao sorona ao amin'ny tenany toy ny ataony vahoaka ihany koa izy ary tsy misy mahazo maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany afa-tsy izay antsoin'Andriamanitra tahaka ndry Arona ihany dia toy izany koa i Kristy fa tsy izy no nanandra-tena ho mpisorombe fa ilay nanao taminy hoe zanako ianao
izao no niteraka anao androany sy nilaza amin'ity ny afako hoe ianao ny mpisorona mandrakizay araka ny fomba ny Melkisedesy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masindamarika ao amin'ny toko 10. Tamin'izany andro zany, i Jesua sy ny mpianany dia tonga tao Jeriko ary nipetraka nangataka teo amoron-dalagna kosa i Bartime jamba zanaky Time. No niregniny fa hoe i Jesua Nazareanina izany, dia rafitry niantso izy nagnano hoe, ry Jesua zanaky Davida o, mamindrafo amiko e. Ary maro no nandrahogna azy mafy mba hampangigny azy. Fa vao menka niantso mafimafy kokoa izy nagnano hoe, ry zanaky Davida o, mamindrafo amiko. Dia nijanogny Jesua ka nampiantso azy. Ary nantsony ologno izy sy nilazany hoe, matokia, mitsangana fa antsony ianao. Dia nariany ny lambany ka niezaka nagnatogna an Jesua izy. Ary hoy Jesua taminy, ino no tianao ataoko aminao? Dia hoy le jamba, Rabony o, oka mba ahiratra aho. Ary hoy Jesua, mandehana fa ny finoanao no nahavonjy anao. Dia nahiratra niaraka tam'izegny izy ka nagnaraka azy teny an-dalagna. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina hafana raha tamin'ny alahady lasa teo, alahady fahatelopolo mandavataona, alahady mamarana ny volana oktobra, volany rozery, volany misionna, ka miaraka amin'ny masiny Maria sika mitalao ny fahasoavan'Andriamanitra mba andresin'ny rasy sika ka iroso amin'ny fiainam-baovao, ka tonga sika ho taranaka mpanorona, ka tahaka n'ilay zamba ny tontolo mpiainatsika, zamba ny tontolo iainatsika, zamba ny tontolo mpinoasika, ka tahaka n'ilay zamba isika teny an-dalana, ny anso, ny hika, ny vavaka, ka
ka nanao tamin'i Jesosy ry Jesosy zanaky Davida mamindra fo aminay ka nositran'ny Jesosy ilay zamba retaditsika sara tamin'ny iny alahady lasa iny ka nilazany Jesosy mandehana fa ny finonao no nahavavonjy anao ka izay tokoa ary maniraka atsika mitsangana i Jesosy izoro mba ho taranaka mpanorona tokoa ka sy amin'ny alalany angovontsika fosiny fa sy havitany ninona isika ary zay ny matetika no manapotika ny fiainantsika fa entan'ny finoana sy ny fahasoavan'Andriamanitra isika ka mahatonga asika ho tanaraka mpanorona ny dikan'izay dia mampitoetra an Jesosy amin'ny fiainantsika ary toeran'i Jesosy ny fiainantsika zay ny dikan'ny finoana ka mahatonga asika amokatra be ary ho fiainao faliana ny fiainantsika ka izay indrindra ary amin'izao alahady sotra fa raika amin'ny 30 mandavataona zao dia atolotra ny eglizy amintsika ary ny tena fototra ahafahasika mivelona an'izay hoe mitoetra ao amin'ny Jesosy ary itoeran'ny Jesosy ka mahatonga asika mamokatra raha atao amin'ny teny hafa dia atolotra ny eglizy androany amin'ny alalan'ny vakiteny ny kritera ahafantarasika fa velona ny finoansika ary raha velona ny finoansika dia mitoetra ao amin'ny Jesosy isika ary itoeran'i Jesosy izay indrindra amin'ny vakiteny voalohany sy amin'ny evanjely ary dia mampianatra asika ny didin'Andriamanitra ka ny didin'Andriamanitra dia sady sotra no ahafahan'ny olona rehetra mivelona azy hoy ny ao amin'ny vakiteny voalohany ny bokin'ny Deutéronome miaino ary Israely ny dikany hoe miaino dia sy hoe mitandre fosiny amin'izao fa sady mitandre zany no mampiditra ao am-po ary manatanteraka an'izay nioenoina ary zay ny atao hoe finoana fantatra sika fa sisy fekempinoana ka raha ataosika izao ny ao amin'ny ny baiboly fa ny sika no ny fandalina nataosika ary no ny asan'ny fanahy masina no nametraka an'ireo fekempinoana fa ny fekempinoana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka ho antsika izao ary raha niseho tamin'ny ny ovatare teo tendrombohitra i Jesosy dia nilazan'Andriamanitra i Piera, i Joany ary Jakoba mianoa fa ity ny zanako malalako ka izay koa no nataony Andriamanitra tamin'ny vahoakan'i Israely ary zay ny finoana mianoa ry Israely ary dia izay tokoa ary no iainantsika amin'izao aorianany filan-kevitra pastoraly zao ka hahatonga asika ho taranaka mpanorona matoa isika mikorontana ny fiainantsika matoa mivarilavo ny fiainantsika matetika matoa mifanilika isika dia sy manana an'izay kapasité d'écoute araky ny fampianaran'ny evanjely izany hoe ny fahaizana miaino no mampiova ny fosika ary mampiova ny fijerisika ary mampiova ny fomba fiainantsika ka mahatonga asika hanana changement de comportement amin'ny lafiny rehetra ka ahatonga asika ho tena ho taranaka mpanorona ary zay no nampianariny n'Andriamanitra ny vahoakany ary detohizan'i Jesosy amin'ny evanjely ary detohizan'ny eglizy amin'izao ary zay no hahatonga asika ho tena missionnaire raha mahay miaino isika miaino an'Andriamanitra miaino ny manodidina asika miaino ny zavaboary matoa ny tontolo iainantsika no potika dia satria sy mahay miaino ny zavaboary sika fa manao ny saim-pantatra asika matoa
potika ny tontolo mpiainasika ny fifandraisasika samy isika satria sy mahay miaino intsonysika matetika izaho no mivolagna hoe raha misy vanim-potoana misy écouteur eo amin'ny sofisika dia izao vanim-potoana izao raha mandeha eny an-dalana sika na an-tanan-dehibe io na ambanivolo maro ny manana écouteur amin'ny telefoniny ary maro karazany misy ny kely misy ny lehibe kanefa izao vanim-potoana izao no sy misy ny fahaizana miaino ny hafa matoa mikorontana ny fianakaviana matoa mikorontana ny fanjakana matoa mikorontana ny mpanao politika isan-karazany dia satria sy misony ny fahaizana miaino ary ny fahaizana miaino dia manambara fifampitoisana ary dia izay ny voalohany fahaizana mifanaza ary dia izay ny dingana sahady amin'ny finoana fa ambaran'ny evanjely amintsika kosa nefa ny tena vokatry n'izay finoana ny fiain'ny fahaizana miaino zay raha mahay miaino isika dia ambarany Jesoa ao amin'ny evanjely ary ny didin'Andriamanitra zany hoe ny fahaizasika mandrafitra ny fiainansika ka tonga sika ho taranaka mpanorona tokoa ho taranaka zay mampiatra ny rariny sy ny hisiny mampanjaka ny fifankatiavana dia izay indrindra ao amin'ny evanjely ary hoy Jesoa tiavin'ny tompo Andriamanitra ao amfonao ny fanainao ny sainao ary amin'ny herinao manontolo izay manambara fa mivelona ny fiainona ka mino tanteraka ianao satria manambara fa mitoetra ao aminao Andriamanitra zany hoe i Jesoa mitoetra ao aminao ka raha i Jesoa mitoetra ao aminao dia mivelona tahaka ny Jesoa ianao ary manahaka ny fiainan'i Jesoa ny fiainanao ka raha miova ny fiainanao dia sy ilaina sony ny sorona dorana araky ny afatry ny Jesoa ao amin'ny evanjely fa ny sorona dia ny fahaizanao mifamela heloka sy mifamindra vo ka amin'izay folaka ny fiainanao ka fiainana mahazanak'Andriamanitra ny fiainanao ka raha izay fiainana mahazanak'Andriamanitra zay ny fiainanao dia io lay didy faharoa zay mitovy amin'ny voalohany hoy Jesoa tiavony namanao tahaka ny tenanao sy misy didy lehibe mihoatra ireo hoy Jesoa ary raha mivelona an'izay ianao dia mivelona eo anivon'ny fanjakan'Andriamanitra izay tokoa ny navaliny Jesoa tamin'ilay nanontany azy sy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra tokoa ianao ary dia eo no ampianarin'ny masinday Joany amintsika ary dia isika matetika raha misy milaza azy ho tian'Andriamanitra hoy masinday Joany nefa mankahala ny mpiray tampo ara-pinoana dia mpandainga izy satria raha ny mpiray tampo hitany aza sy tiany ataony ahoana ny fitia an'Andriamanitra tsy hitany dia mbola pino hoe sady izao ny didy efa hazosika izay tian'Andriamanitra dia sy maintsy tia ny mpiray tampo ara-pinoana aminy ka izay indrindra ary raha fitinina izay voalazasika izay raha te hizoro ampinoana tokoa isika dia aoka ahay ihaino an'Andriamanitra ihaino ny tontolo mpiainasika ahay ihaino ny manodidina sika ary ahay ihaino ny tontolo iainasika ny zavaboary ary izay tokoa no sy maintsy ivelomansika ny finoansika ka hokary amin'izao alahady 30 mandavataona izao anehoasika an'izany fahaizasika miombona amin'ny Jesoa zany ry Jesoa tompo nasehonao tamin'ny fiainanao izany fototry ny mahazanak'Andriamanitra izany nisy fifandraisana lalina tamin'ny ray ianao ary dia nanolotra ny ainao ho anay anambaranao ny tena fitiavanay ka ampio ary zahay ahay anova ny fonay ka ianao notoetra ao amin'ny fonay izay ny finoana izay ka anana finoana velona zahay ka ho taranaka mpanorona tokoa ka ahay ampamokatra ny fiainanay araky ny sitrakao aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.